Fa nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Akadinondry sakay tao ny tsenabe Soafinaritra trano eva maromaro mampiranty ireo vokatra samihafa no hita ao an-toerana. Ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ihany koa ny fampiroboroboana ny ara numerika no solitena ny filoham-pirenena nanokatra ity tsenabe tao Akadinondry sakay ity. Toy izao ny fanazavana. Nisokafana io marany io tao amin'ny commune Akadinondry sakay any amin'ny faritra Bongolava iny ny tsenabe Soafinaritra. Ahitana varotra sy fampiratiana ny vokatry ny fambolena, ny fiompina ary ny asa tanana izao tsenabe Soafinaritra izao. Entina indrindra ampiroboroboana sy fampandrosoana ity commune ity moa ny tena antony izao tsenabe Soafinaritra ao Akadinondry sakay izao. Tsenabe Soafinaritra eto Akadinondry commune rurale no anaovantsika an'izany androany. Soafinaritra tokoa rehefa gadona teto zay nahita n'ity communauté dia mieritreritra sahady fa raha toy izao daholo ny commune rurale misy, commune ambanivohitra misy eto Madagasikara dia efa tena mandroso isika. Tonga nanokatra ta fomba ofisialy ny lanonana moa ny minisitry eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana nomerika andriamatoa na ipatraika Andrera kotomamonjy. Nanome voninahitra ny lanonana kosa ankoatra olona manan-kaja avy any an-toerana ny minisitra misahana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Vonisandry Anjato, ny olona Samson Golzara ary solombavam-bahoaka vitsivitsy.